Ahoana Marina, mbola Hiaritra Fanabotriana foana ve? Ity fitondrana ity izany dia tsy menatra intsony mampiseho, fa izay tiany atao no atao eto, ary tsy miraharaha intsony ny vahoaka izay antom-pisiny ny fahefana izay ananany. Ny arantsika rehetra nahita sy nahafantatra ihany ny zava-nisy teto momba ny resaka kolikoly saingy atraiza moa ny fanadiadina sy ny fikarohana ny marina mahakasika ireny raha ireny. Hitantsika ilay vaovao izay nivoaka teo anivony orinasa jirama tamin'ny taona lasa ireny. Ny vahoaka mijaly sahirana amin'ny delestazy, ny orinasa sahirana noho ny tsy fampina fitaovana saingy mbola nahitana famoam-bola miopampana toy ny hoe endamite sy ny prime. Ny vahoaka no mizaka ny vokany amin'ny fandoavana faktura roa na avy telo eny. Ny delestazy anefa mangany fotsiny izay tsy mbola afaka atramin'izao. Tsy ho resantsika intsony angamba ny mahakasika ilay raharaha 8,000,000 ariary izay nividianana bonbon soseta sy ny raharaha écran plat, fa ny tena mahazendana dia ny fahasahin'ireo olona miseho tsy refesy mandidy eto amin'ny tany sy ny firenena amin'ny figoana sy ny fangalarana ny vidika tsembohan'ny vahoaka ao amin'ny knapy izay ity. Mivoaka ny vaovao fa misy mihinana ny latsakemboka isam-bolana ataon'ny mpiasa itsotsokazina ao amin'ny knapsa. Hoy indrindra mantsy ny fanazavana hoe tamin'ny 2019 vao tonga teo amin'ny fitondrana Andry Rajoelina dia nanala ny DG ny knapsa nataon'zareo voalohany raha tsy diso teo amin'ny volana marsa teo. Dia rehefa avy eo olona ny Ravatomanga izay ancien DG tao amin'ny DHL no napetraka tao ho DG ny knapsa. Io olona io dia olona tena akaiky ary ohatran'ny misy roam-pihavanana amin'ny mamy Ravatomanga. Amin'ny fomba ahoana moa zany amin'io karamany mpiasan'ny knapsa ataontsika hoe 200,000 ariary ny salaire minimum. Dia ireo mpiasa miasa tsy miankinareo no mandovola ao amin'ny knapsa io. Tsy haiko hoe nanomboka oviana no nameran'ity DG ity sy ny conseil d'administration ao izay mbola ho jerentsika amin'ny andro manaraka izy daholo mpikambana amin'izany conseil d'administration zany fa dia mandray 25 millions d'ariary zany hoe 125 millions de FMG zany io DG ny knapsa io. Tsy vita an'izay fa mbola etoana ny hofatranony 11,471,000 ariary isam-bolana, zany hoe 57 millions FMG zany ny trano. Tena mba eritrereto hoe trano ohatrany ahoana zany 57 millions de francs zany ny ofany ao Madagasikara. Satria misy trano tena farak'izay tsara fa raha be indrindra 20 millions 25 millions meublé ny ofany. Fa ity zany trano inona io ofany 11,471,000 ariary io par mois. Akoatra ny prime isan-karazany izay raisiny. Ao amin'ny knapsa io normalement ny mpiasa ao mandray prime isaky ny 3 mois 4 mois. Mazava amintsika rehetra angamba ny nambarany teo izay. Na dia ny maha-olona fotsiny aza ve dia tsy mba hisy fisainana kely akory ka sa angalatra sy hinana ny vitsika tsembohan'ny hafa toy izany. Efa diso maty fanahy loatra any ka tsy mihevitra intsony ny fahasairana ny hafa fa ny avoky ny kibon'izy ireo ihany no ataony. Ny vahoaka madinika izay mba kely miditra amin'ny isam-bolana no anesorany mba hitsinjovany ny fahanterany, kanefa dia mbola iosokiriny manampahaizana io hatrany. Olona toy izany ve no everitsika ry vahoaka malagasy fa ampandrosy ijery ny tombotsoanao? Dia hoy hatrany ny fanazavany filohan'ny RMDM diaspora hoe ary mpiasa malagasy dia mbola tairika ihany hoe vola latsakemboka tena hoe latsaky ny emboky ny atsembohanareo, latsakemboka ny atsembohanareo nalefa tao amin'ny knapsa mba neritreretina hoe ho ampiasaina hiatrenareo ny retraite. Raha mitoy io ka lasa fahity io knapsa io dia mba imagine 4 millions
5 million ny mpiasa malagasy tsy hanana retraite. Marina mihitsy izay voalazany izay. Efa tsy fanambakana intsony mantsy ny zava-misy eto amintsika, fa efa fikikisana ny tolam-bahoaka mihitsy. Altramin'ny fitsinjovana ny fahanterany ity, tadiavin'ny sasany ho fongorona mba havoky azy. Raha ny fanadiadiana izay natao hatrany mantsy, dia nisy ny fividianana trano lafo vidy de lafo ho an'ny Air Madagasikara, izay mitentina 12 miliara ariary raha ny vaovao azo. Eo ihany koa ny ao Analakely, izay mitentina hatrany amin'ny 10 miliara ariary, ka voalaza fa nampanofaina kanefa tsy mazava ny ofany. Mividy tany tsy mazava mitentina 12 miliara ariary, izay voalaza fa mpikamba ny filan-kevi-pitantanana ihany no tompony, ary tsy mazava ny taratasy. Vola be 1,10 miliara ariary voalaza fa nampindramina ny komina Antananarivo renivohitra. Fa moambola tsy mazava, fa moambola be amina miliara amina fotodrafitrasa. Voatontona ny mpandraraha malaza iray ho mpanefoefo eto amin'ny firenena, manoloana ireo raharaha rehetra ireo. Ny azadino dia nambarany Rajoel ny janoary 2024 fa misy vola be hatrany amina 300 miliara ariary ao amin'ny knapsa io, ka ao no akanany vola anaovana ireo bildin izay tetikasan'ny fanjakana. Izay manampahefana tsy manambola na tsy mahita vola anaovana izay tiany atao zany, dia ny atsemboam-bahoaka ao amin'ny knapsa io no alainy. Oy mantsy ny fanazavana izay nataony Ramatoa Clémence Rariny raha niresaka makasika io raharaha knapsa io ny tenany hoe mbola tsy nivoaka ity tantara ity ity ampamoaka nataony Ramatoa Fanirisoerina ity dia efa niteny taminay teo anivon'ny filan-kevitra Andriamatoa ben'ny tanàna Nainandray Citoyenany amin'ny hoe ny commune urbaine Antananarivo dia nitrosa tamin'ny CNAPS. Ary izany fitrosana izany raha ny fanazavana dia hoe nentina ny vidianana na ny rachetena ny Easy Park zany. Zay zany le fanazavana nentina teo anatrianay. Dia nefa ny raha nanazavana zay zany ny ben'ny tanàna dia talanjony zay ary gaga fa tsy afaka kosa nefany nametraka fantaninany amin'ny ohatrinina marina le nitrosaina. Eo zany le fantanina hoe ngamony CNAPS banky ka afaka mampitrosa izay tsy azony atao mihitsy zany zavatra zany. Faharoa manarakarak'izay raha resaka fitrosana raha mijeritsika ny lalàna 2014-020 dia mazava be ny fitrosana rehetra dia tsy maintsy mandalo filan-kevitra municipaly. Efa devant le fait accompli na efa zavatra efa vita no ampahafantarina anay mpanolotsaina. Mazava amintsika rehetra angamba ny nambarany teo izay. Efa tsy volam-bahoaka intsony no anaovana fitondrantena tsy mendrika ankehitriny, fa nividika tsemboam-bahoaka mihitsy. Ny tena mahonena mantsy dia ireo mpiasa sy ny sendika indray no rahonana amina fanadiadiana eny amin'ny mpitandro filaminana. Ny mpangalatra tsy nahenona fanaovana fanadiadiana fa ireo mpiasa indray. Izay tokoa angamba no tonga fitenenana malagasy hoe ny karo no manao ny ataony ka ny saky ity no voatapandrambo. Raha ireo vola be tsy toko tsy foroana ireo aloha dia ahina ho bankropitra io CNAPS io raha toka tsy misy ny fepetra raisiny, ary fisotrondronon'olona tokony hositrahana afaka 20 taona no fongana ao anatin'izany. Ny tena mahagaga dia tsy mbola nisy hatreto tompon'andraikitra ambony sy ara-panjakana ny joro nanao fanadisoana ofisialy na nitondra fanazavana momba io karazana ampamoaka everina ho dossier goavana be io. Io tokoa angamba ilay hoe manaiky matotsy miteny satria somary nangingina tsy tahaka ireo dossier goavana maro anefa io eny fa na dia volana mpiasa amanaliny aza no kirakiraina amin'io sy voaresaka ao fanangalarina io. Raha ny fanadiadiana izay natao hatrany mikasika ny fisotrondronoana nefa dia maro mba tsy ilazana hoe ny rehetra no mitaraina amin'ny fahakelezany zany. Ho vitavita ho azy foana ve zany ny raharaha dossier goavana eto amin'ny tany sy ny fanjakana? Natao an'ny mpangalatra koa sy ny ala botratrano ve ny fonja, fa ny mety ho mitsetsitra ny volam-bahoaka amina miliara migalabona sy miadampinaritra mihinana ny alahelon'ny malagasy. Fa ahoana marina. Ahoana marina.